fampalalam-baovao amin'ity ariva ity dia zareo avy amin'ny MPTC miaraka amintsika eo amin'ity androany ity ry antso rakotovololona tongasoa miaraba ihany koa tompoko. Fa miaraba mamitiana dia fa miaraba antsika rehetra ny tokantrano. Miaraka amintsika eto ihany koa i Soraya Alex raha miandro soa tongasoa ihany koa. Miaraba antsika tsy akanavaka tompoko. Fantany amin'itsidika anay voalohany inona moa le MPTC na ny ataontsika hoe tolotra omeny eo anatin'izay. Eny tompoko voalohany indrindra manolotra ny arahaba atsika tsy akanavaka izay avy eo amin'ny MPTC na Madagascar Professional Training Center. Eny Andranomebevava ny annexe misy anay fa ny siège tompoko dia ao Andranomena. MPTC dia toerana fanabeazana matianina manome fampianarana amin'ny teny feno vahiny toy ny teny anglisy, ny teny frantsay, ny teny sinoa, mandarin ary misy ihany koa ny teny malagasy ho an'ireo teratany vahiny. Misy ary mampianatra informatika ihany koa izay ao amin'ny MPTC amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy. Ao anisan'izany ny bureautique, ny cybersécurité ary ao ihany koa ny data science sy ny sisa sy ny sisa. Marina tompoko fa manompoka amin'ny ankizy telo taona monja ka hatramin'ny zareo lehibe dia ampianarinay ihany koa. Manome cours particulier izay, manome cours en groupe na famille, manome cours à domicile ary manome cours ho an'ny zareo orinasa ihany koa izay. Ao anatin'izay manana vaovao nareo zaraina aminay amin'ity ariva ity. Eny tompoko manana vaovao izay tsy na izany fa ho an'ny tanora rehetra afaka baka dia efa misokatra ny fandraisana dossier ho an'ny MPTC College na Université MPTC izay fianarana mandritra ny 2 taona azonao diplôme associé degree na bac plus 2 niveau C1 na C1 amin'ny teny anglisy no takina ho an'izay liana te hianatra ao. Marina tompoko fa teny anglisy ranoray ny fampianarana misy ao ary matianina tanteraka daholo ny mpampianatra mandray azy ireo. Amin'ity volana novambra ity ny concours fidirana amin'ity programme ity ka business administration na administration des affaires ny filière misy ao. Ka aza tara tompoko fa hatramin'ny 12 ny volana novambra 2024 izao ny fisoratana anarana. Anoiza koa azy dia misy ihany koa ny statut abroad. MPTC dia manampy ny mpianatra rehetra izay maniry tia no fianarana ny ivelany amin'ny firenena amin'ny teny anglisy tahaka ny Canada, Angleterre, États-Unis, Australie na undergraduate na graduate programme dia vonona foana izahay manohana anareo koa aza misalasala ary manatona ny bureau-ny MPTC maka ny andinindiny rehetra ho an'ny fidirana winter intake na ny fidirana janvier 2025. Manahoana ny ataontsika hoe tena mampiavaka ny MPTC amin'ny ankapobeny? MPTC moa dia toeram-piofanana agréé par l'État sy agréé international. Ny programme mpampianarana dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Voara-maso tsara daholo ny mpianatra rehetra satria 12 isan-dakilasy ihany faravabetsany. MPTC koa dia sekoly voalohany eto Madagasikara manome fampianarana 100 isan-jato amin'ny teny anglisy izay azahoana ny diplôme bac plus 2 na associate degree. Centre voalohany koa eto Madagasikara mampanao ny test d'anglais antsoina hoe Person Test of English na PTE académique sy PTE general na PTE Anglais Nurse. Mampanao ihany koa izahay ny test d'anglais antsoina hoe Language Cert ESOL na Language Cert CELT UKVA ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Centre voalohany koa eto Madagasikara accrédité ny NCC Education anao ny International Foundation Programme. Accrédité ihany koa izahay mampanao ny bac canadiana na ny OSST online. Misy fanentanana ve tianareo entina ao anatin'izay rehetrarehetra izay hoe fa akaiky ny farafisoratana anarana sy ny tokony tsara ho fantatra amin'ny ankapobeny? Eto am-pamaranana radiazadiny fa efa misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny juin 20 novambra 2024 ho an'ny ankizy izay te hianatra ao amin'ny MPTC College University. Koa afaka manantona ny birao ihany koa nareo ho an'izay te hanao fianarana ny ivelany. Ny toerana misy anay moa dia eny Andranomena ny siège ary eny Andranomebevava eo amin'ny arrêt-bus ny annexe. Ny laharan-tarobia azahoana anay MPTC Andranomena 03207 410 88
MPTC Andranombevava 033 33 410 88 ny tranokala fandraisana www.mptceducation.com ary ny page Facebook Madagascar Professional Training Center. Misy fomba hafanao zay tsy dia mahasosotra manao fanentanana amin'ny teny vahiny anisany hoe mampiavaka anareo zay hoento ary Makasitraka tompoko. 各位对外语的每一位学生、兄弟姐妹、朋友们，我们马达加斯加专业培训中心向大家表示欢迎，希望能够吸引大家的兴趣。谢谢。For those who are passionate of English language and culture within the English world, if you are a foreign languages born speaker or getting interest over that, we at MPDC are welcoming you. We hope that those few words can get you very interested. Thank you. mankasitraka betsaka ny zareo to amin'ny MPTC tsika ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao fa ireo amin'ny écran reo moa ny larana fa tsika miantso azy ireo mankasitraka tompoko. Makasitraka.